ny teny akantsika avatra riavana teo amin'ny bokyny apokalipsy 2:20 apokalipsy 2:20 ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra apokalipsy 2:20 fahatelo sy fahaefatra nde iarahantsika miara-mamaky zany riavana amin'ny anaran'i Jesosy ary tsy isozona intsony ary ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry eo aminy ary ny mpanompony dia hanompo azy ka ahitany tavany ary ny anarany dia eo amin'ny andriny. Le tapany faharoa andininy fahatelo no ianomboana azy hoe ary ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry eo aminy. Ao a Jerosalema vaovao io ao amin'ny tanàna antsoina hoe Jerosalema vaovao ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Ao amin'ny toko 1:20 sy ny toko 2:20 manko tsika zao miresaka Jerosalema vaovao. Dia zavatra voalohany lazaina hoe mpanompony hanompo azy faharoa hahitany tavany ireo mpanompony ireo ary fahatelo ny anarany dia eo amin'ny handriny. Riavana io seon-javatra tantarain'ny soratra masina io dia hoe mpanompon'Andriamanitra hanompo ao a Jerosalema vaovao. Eo anoloany ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Io riavano, io no entsoina sy anao. Io no entsoina sy anao. Ary ny tena fahasambarana sy ny fitahiana lehibe indrindra ny an-danitra zany hoe ifanatry tava mandrakizay amin'Andriamanitra sy ny zanak'ondry izay miara-mipetraka eo ambony seza fiandrianana. Fa zao riavana, tsy any any itsika ny hoe anatry tava azy fa dieniny ety an-tany isika, dieniny ety an-tany isika. Dia efa hoe ampianarina hoe manatrika antsika ireo ary aoka ianao atsiaro an'izany. Aoka ianao atsiaro ivelona ino sy hanompo tahaka ny olona eo anatrehany seza fiandrianana isanandro. Izay no fahamarinana volamena riavana ampatsahiviny tompo antsika hoe manomboko izao hoe tsarovy fa eo anatrehany seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry ianao. Hanova ny finoanao ane zany, hanova ny fanomponao ane zany, hanova ny fiainanao, hitondra fifaliana ho anao. Dia fifalian'ny lanitra satria efa tandindona sady ny zay zavatra iainantsika any an-danitra rahatr'izay. Aoka isika ho hita mivelona eo anatrehany seza fiandrianana riavana. Aoka isika ho hita mivelona eo anatrehany seza fiandrianana. Ahoana raha no ahafantarako fa mivelona eo anatrehany seza fiandrianana ahako teny amin'izao volana Jolay 2019 izao. Zavatra voalohany ampatsahivina riavana dia hoe rahatr'izay tonga any Jerosalema vaovao ianao dia hoe atsony ianao mba isan'ireo hoe mpanompon'Andriamanitra sy mpanompony zanak'ondry hanompo azy. Misy fanompona miandry ianao zany any amin'ny Jerosalema vaovao. Izay ny fahamarinana voalohany. Misy fanompona miandry sy miandry ianao any amin'ny Jerosalema vaovao. Ka noho izany sy zara fanompona akin'ny tompo aminao ety an-tany dia ataovy eo anatrehany seza fiandrianana ary ataovy tahaka ny olona zay manantena hijoro rahatr'izay eo anatrehany zany seza fiandrianana zany riavanao. Ovay ny fomba fanompona riavana malala, ovay fomba fanompona. Ataovy tandintony le fanomponana, le fanomponao ety an-tany. Ny olona riavana rehefa mieritreritra le fiainana any ankoatran'ny fahafatesana, satria tena misy fiainana any ankoatran'ny fahafatesana, dia milaza izy hoe mitsahatra amin'izay ny sasarany iny mpanompon'Andriamanitra iny hoe miditra amin'ny fitsaharana. Ok, tsisy mahadiso an'izany. Fa eto ny zavatra ambara amintsika dia hoe le olona mody mandry iny ka lasa ny an-danitra dia avany amin'ny Jerosalema vaovao atsoina Andriamanitra hanompo, atsoina Andriamanitra
hanompo izy ry havana ary tsy vitany hoe atsoan'andriamanitra hanompo fa rehefa jerenao ny apokalipsy fito dimy ambe folo de hoe atsoan'andriamanitra hanompo andro amanala voninahitra ry havana zany hoe iseho eo anatrehan'ny seza fiandrianana zany raha samy fonctionnaire zonge andeha atao misy ministera tsara laza kokoa prestigieux kokoa noho ny ministera hafa fa raha samy fonctionnaire mbola hafa koa zany hoe any ambotsorohitra na ny avolo hoe any amin'ny présidence isika atsoana hanompo ry havanao any amin'ny tranompanjakana any amin'ny lapam-panjakana any an-danitra prestige zany privilège zany ary dia rehefa manompo ianao an'io na iza raiso privilège ry havanao ifanompony io a zany miafatra anao raiso privilège ary ok'izay le hevi-diso hoe zany maome privilège an'andriamanitra fa nanaiky ho pastera nanaiky ho zaozao zany nanome privilège an'andriamanitra tsy ry havanao andriamanitra maome privilège a hoe ianao io fantatro tsara momba anao fa ataoko pastera ianao ataoko mpiandrondry ianao raiso privilège ninninona zara fanomponao nizanizy ianao na lahy na vavy na tanora na efa zokony privilège io ry havanao ary okenao tretrika okenao ho tretrika manompo ary manarak'izany araka le teny atao hoe ovay ny fomba fanomponao ovay ny farisianao sy ny fahavitrehanao amin'ny fanompony rehefa tonga ao a Jerosalema vaovao nge ianao natrehan'ny seza fiandriana eny tonga dia hita ao nge ianao hoe rehefa tsy eo ianao hoe 7 jours sur 7 andro manaly hita nge ianao io apokalypsy 7 manompo azy andro amanaly eto tany ianao no manao kilavaka amadekona anao le ray volana amin'ny telo maservisy anao ihany eo ianao iny ary ianao mbola mahita fomba hierana tsy raha zay ko miborona sambatra eo koa zany mpiandry zany ry havanao zany fomba tsika zany tsy idiranao any an-danitra zany tsy ny asa no idirana any an-danitra fa le toe-po sy le toe-panahy entinao manatanteraka ny fanompona désolé amin'ny teny aminao tsy ti toe-po sy toe-panahy tsy idiranao any an-danitra izany ary raha ny marina ry havana ny tsy azon'ny olona na dia efa fantatsika isotro fitiavana azy fa rehefa miteny ny soratra masina ary ny mpanompony dia hanompo azy le mpanompo dia le hoe teny greka hoe doulos andevo esclave airy any amin'ny Jerosalema vaovao ny amin'ny apokalypsy 2:20 mbola misy resaka doulos sy andevo tena misy ry havanao ao amin'ny toko farany eo amin'ny baiboly ary raha te ho any ianao dia mangata amin'ny tompo fanitry ny teny ary mangata amin'ny tompo hoe azoko tompo mba te ho isan'le mpanompo eo anatrehan'ny seza fiandriananao meo ny hanompo tahaka ny doulos meo ny atsiaro raikitra fa oka tsy ataoko ambinambiny javatra tsony fanompona na titre etiko mandendeha raha ny tanàna anokanako ambinambina fotoana anokanako ambinambina vola ovay amin'izany atompo ovay amin'izany ary rehefa zany no ataonao ry havana rehefa zany no ataonao manompo tahaka ny doulos ianao dia n'izao tandindra izay fanompona any azo antoka fa efa hoe fiainan-danitra sahady no santaranao ety an-tany zay ny fahamarinana voalohany ny olona miaina eo anatrehan'ny seza fiandrianana dia hoe manompo tahaka ny doulos ny fahamarinana faharoa dia hoe rehefa avy ny teny ny soratra masina eo amin'ny tapany faharoa amin'ny andiny fahatelo hoe ary ny mpanompony dia hanompo azy dia hoy le andiny faefatra hoe ka hahita ny tava ka hahita ny tava zay ry havana ny fifaliana lehibe indrindra ao a Jerosalema vaovao ny fanatry tava amin'Andriamanitra ary ny olona mahafantatra an'izany tahaka ny Joba ry havana dia hoe miteny izy fantatrozy izy fa any aparany any rehefa levona zao nofoko zao any aparany any aho dia hahita an'Andriamanitra
ny masoko no ahita fa tsy ny hafa ozy izy, ny masoko no ahita ary rehefa matim-paniriana ao anatiko ny saiko ahita zany Andriamanitra za. Fiangonanao, inona mamatim-paniriana anao zao? Farisen'ny Baréara riva tsy maninona fa angatao amin'ny tompo hoe ataovy mihoatra n'izany tompo ao, le faniriako ahitanao hifanatry tava aminao ndray androany rehefa miala eto amin'ity tany tiako. Mazava ny tenin'i Jesosy rehefa io ampiandrasana n'izany hoe fisehoana ao amin'ny Apokalipsy 1:20 zany. Mazava ny tenin'i Jesosy hoe zay madio am-po no ahita an'Andriamanitra. Zay madio am-po no ahita an'Andriamanitra. Tapony hevitra riavana, tapony hevitra hoe mba isan'ireo zay mahita an'Andriamanitra ianao tian'izao, mahita azy amin'ny finoana, isehony manokana tahaka nylazain'ny Jaona 4:12 taona. Ahoana moa nataon'Andriamanitra rehefa hoe miseho manokana na mamela ny tena no hita izy tahaka ny tenenan'i Jesosy teo? Ianao hoe manamarina ianao tena hoe manana fifandraisana manokana ianao amin'Andriamanitra, manana relation intime ianao amin'Andriamanitra, samy mananamantsika riavana. Fa mbola hafa koa zany meilleur ami zany, sarotra ny ilaza hoe ohatrohatra zao sy le meilleur ami, fa akaika tena hoe mahery lavitra noho ny fifandraisana. Ary ohatran'izay ny amin'i Jesosy riavana, ho an'ny olona zay hoe manadio ny fo, manadio ny fo amin'inona? Manadio ny fony mampiasa ny rany Jesosy anadio ny fony. Le raha nalatsaka teto amin'ny azo fijaliana hoe Jesosy diovy aho amin'ny fahotako, Jesosy diovy aho amin'ny égoïsmeko, diovy aho amin'ny fitiavan-tenako, Jesosy diovy aho amin'ny égocentrismeko, diovy aho amin'ny fiheveran-tenako ho zavatra, ho ivony rehetra, ho ivony fianakaviako, ho ivony tokantranoko, diovy ny foko, fa tsy ahitako anao zany, tsy sehonao amiko zany. Diovy aho amin'ny faniriana isan-karazana, zay toy ny tsilo manakana ny teninao tsy tombo ao anatin'ny foko ao. Diovy aho amin'ny faniriana mazatra, diovy aho amin'ny faniriana vola, diovy aho amin'ny faniriana laza, diovy aho amin'ny faniriana voninahitra, diovy aho amin'ny faniriana fankasitrahana eo mason'ny mpiarabelona. Diovy amin'izany a Jesosy, fa te ahitanao ary ny ranao madio aho, afaka manadio aho amin'izany. Ary te hivelona tahaka ny olona araka ny teny fampanantenan'i Jesosy ahita an'Andriamanitra, satria manadio isan'andro ny foko, ary isehon'i Jesosy ka meny fo fanasaina tahaka ny mahiratra kokoa hanamarinana zay fifandraisana manokana zay meo an'izany a Jesosy. Fa raha zany ny fiainako ety an-tany dia ny ety an-tany dia azoko antoka fa rahatrizay mikipo ny masoko ety dia iseho fanatrianao mandrakizay ahita ny tavanao sy ny tavan'ny ray miara-mipetraka eo ambony seza fiandrianana zay misy anareo. Fahamarinana fahatelo farandriavana dia hoy izy ilay andininy faefatra hoe ary ny anarany dia ho eo amin'ny handriny, ary ny anarany dia ho eo amin'ny handriny. Inona moa dikan'izany hoe ny anarany dia ho eo amin'ny handriny mino? Tsotra be ry havana zany. Ny anaran'Andriamanitra, ny anaran'i Jesosy zanak'ondry dia ho eto. Iza no noratra azy eo? Tsy zany ho vity t-shirt hoe ny ray sy ny zanaka, fa hoe Andriamanitra no anoratra ny anarany sy ny anaran'ny zanak'ondry eo amin'ny andriny ry havana, eo amin'ny andriko. Ary inona ny dikan'izany? Io dia tahaka antsika mbola tany am-pianarana, faran'izay tsotra ry havana.
tany ampianarana sika rehefa manomboka rentré manomana rentré dia hoe asio etikety kaye asio anarana ny boky mba tsy hifangaro amin'ny bokyny hafa ohatran'izay tamin'ny andro taloha mbola fanao ihany amin'ny andro ohatran'izao asiana marika ny biby ahafantarany hoe andrany ity na andrany ity eny hatramin'ny andevo aza dia petahana vy mamay anisiana ny anaran'ny tompo izany hoe milaza appartenance milaza possession milaza fananana ary milaza possession absolue mahatsiaro an'Andriamanitra tanteraka ve ianao ry havana zay le fanontaniana mahatsiaro an'Andriamanitra tanteraka ve ianao ary io hoe anarana apetraka Andriamanitra eo amin'ny andritsika io ry havana dia hoe apetrany io satria izy manatrika atsika dia mandinika atsika dia mahafantatra atsika mahafantatra ny ivelantsika ry havana arak'izay ahafantaran'ny olona mpiarabelona amintsika fa mahafantatra ny anatsika any ny anaty folalany ny eritreritra rehetra ny fikasana rehetra ry havanao fatana tsy misy miafina amin'izany ka rehefa hoe manatrika atsika izy ka mandinika atsika ka hoe manan-kesan'ny teny omban'ny fanamasina isika dia asiany tompoka asesika ry havana apetranao le anarana tsy mena satria tsy menatra atsika izy fatany amin'ny antsipriany momba atsika ary tena hoe reare isika raha mandiny teny ianao ry havana zao raha mandiny teny ianao zao mamenatra an'Andriamanitra ve ianao sa tena hoe reare hitan'ny olona ve fa an'Andriamanitra ianao hoe hitan'ny olona ve fa an'Andriamanitra ianao ao amin'ny Exodosy 3:30 amin'ny perikopy androana amin'ny testamenta taloha dia hoe eto ny toby nisy any zanak'Israely raha mbola tany an'efitra izy fa ny ivelan'ny toby a nisy an'le tranon'ilay fionana les tentes de la rencontre hoe ionan'ny Mosesy manokana amin'Andriamanitra ao Andriamanitra no miona manokana amin'ny Mosesy ary fa maninona ny hoe le tranon'ilay fionana araka ny didiny men'Andriamanitra tsy atao anaty kan tsy atao anaty toby satria ny olona anaty kana hoe vahoaka an'Andriamanitra ary dia mpanota tsy marina ary alay-panahy araka ny fandehan'izao tontolo izao ry havana malalo ianao zay hoe mieritreritra fa manana ny anaran'Andriamanitra eo amin'ny andrinao hitan'ny olona ve ianao fa ohatra hoe lahady maraina ianao dia hoe aty am-piangonana tsy hoe fomba mpivavahana tsara fa hoe tranon'ilay fionana amin'Andriamanitra rainao ity fiangonana ity lahady maraina zany ve ianao ry havana hita amin'ny andronao ve zany ary rehefa miresaka anao ve ny olona dia indray tsy namana rehefa lahady maraina fa iny any amin'ny tranon'ilay fionana ry havana sa makaty am-piangonana ianao satria fomba tsara ty zany ray aman-drenao sy ny dadabe sy ny razambe anao any taranaka ny fandimby zany fa tsy tafahoana amin'Andriamanitra ianao tsy ho atenao iona amin'Andriamanitra fiona amin'ny namana ry havana ary raha tena tranon'ilay fionana amin'Andriamanitra ty fiangonana ity sy ny hafa koa ianao zay hoe tokony makaty am-piangonana andinin-draharaha sy vory anatin'ny sampana sy ny karazana maninona ianao no kilavaka sy malaina ohatrany io kilavaka sy malaina ianao ry havana désolé amin'ny teny aminao satria tsy tranon'ilay fionana no evianao ty trano ty fa hoe raha trano fanaovana adidy ary rehefa vizana ianao na rehefa kamo ianao na manana programme hafa ianao dia anekafy ianao fa tsy eo amin'ny tranon'ilay fionana mampandiny tena anao ny tompo fantatry ny olona ve fa manana ny anaran'Andriamanitra sy ny zanak'ondry petraka eo amin'ny andronao ve ianao ary akoatra ny fiainanao aty am-piangonana araka le teny tany am-pendohana
indosika hianatra ivelona sy anompo eo natreny seza fiandrianana ry havana eo natreny seza fiandrianana ka na any ivelan'ny tranolay fionana azy atsiaro isika hoe natreny seza fiandrianana ka zay asa ataontsika na ny lehibe na ny mandinika indrindra araka ny tenin'ny apôstôly paoly amin'ny kolosianina 3 dia hoe ataontsika amin'ny fo ho an'ny tompo a fa tsy ho an'io zany very avy na mpianatra ianao na efa miasa ianao ninina asanao miasa eo natrehan'ny seza fiandrianana ve ianao ry havana faranana zao teny zao faranana zao teny zao tompo ry havana mampandiny tena sika anio ianao zay mandrainy zany teny zany efa nanapa-kevitra mazava ve ianao fa hivelona manomboka zao eo natrehany seza fiandrianana raha tsy nanapa-kevitra n'izany ianao ry havana aza manantena isyeo eo natrehany seza fiandrianana ny zanak'ondry Andriamanitra sy ny zanak'ondry any amin'ny Jerosalema vaovao zao nefa tsy mora zany tsy mora zany tsy mora le manapa-kevitra ary io ny foana nanapa-kevitra tsy mora le mitana an'le fanapa-kevitra ry havana satria halany devoly zany olona miteny hoe zandray dia teo itsoro eo natrehany seza fiandrianana fa zao ry havana io seza fiandrianana zay hoe ijoroanao sy velomanao eo amin'ny fanatrehana io a seza fiandrianam-pahasoavana io ary ny epistily ho an'ny Hébreux dia manafatra antsika hoe manatona ny fahasahina an'io seza fiandrianam-pahasoavana io dia azo famondram-po ianao azo famonjena tandrifyzay fianahanao tandrify zay fisalasalanao tandrify zay falemenao tandrify zay fahakamonao tandrify zay rébellionao tsy mandainga ny tenin'Andriamanitra seza fiandrianam-pahasoavana io ry havana ary tsy tian'ny tompo very ianao fampieritreretana zao fa tsy fanamelohana fa matoanao mandray an'izao teny zao mbola misokatra midanadana ho anao lanitra ry havana nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray zay nanontaniana izy ry havana mpanompon'Andriamanitra anankiray zay nanontaniana izy hoe raha ambara aminao mazava fa hoe raha riva ianao dia ho faty dia hoe inona ny zavatra hovainao ao amin'ny fiainanao dia hoy izy ilay mpanompon'Andriamanitra tsy ny salasala na maly tohizako izy izy ary tanterahako sy zavatra ny programmeko ary tsisy zavatra hovaiko zay ny azy ry havana ny a sy ny anao afaka mitenin'izany ve tsika sa hoe misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola mena an'izao tombonandro zao aza hoantsika mandiny tena hoe tsy manapa-kevitra hoe mba hivelona eo anatrehany seza fiandrianana ka rehefa tena hoe manamarina an'izany dia hoe ampiakain'ny fanamasina hoe tia hovay re ho aminao fahasoavan'ny tompo amen